Eo amin'ny tontolo politika anisany nisongadina tao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra ny tanterana tamin'ny andron'ny omaly ny fanafoanana ny didim-panjakana nanendry ireo minisitra roa izay mipetraka amin'ny toeran'ny lolona avy hatrany moa dia nanendry ihany koa zany ny solon'ireto minisitra ireo reto ny filan-kevitry ny minisitra omaly. Tsy ao anatin'ny gouvernement Taravelona Rivo intsony ny minisitra roa lasa senatera dia i Dr Brigitte Rasamuel sy Amad. Nivoaka tamin'ny filan-kevitry minisitra omaly ny didim-panjakana manafona ny fanendrena azy ireo ministry ny kolontsaina sy ny asa tanana ary ministry ny jony sy ny harenan-dranomasina. Ary efa nitendren'ny filoham-pirenena ihany koa ministra misolo toerana vonjy-maika azy ireo. Araka ny didim-panjakana 2024 tsipika ohatra 70 tamin'ny 17 volana febroary 2024 ny ministry ny indostria sy ny fampandrosoana ary ny sehatra tsy miankina Narsan Rafidimanana no misolo toerana ny Amad, ministry ny jony sy ny harenan-dranomasina. Ny ministry ny fanatanjahantena Anise Andriamosa Arsoa kosa no ministra mpisolo toerana ao ministeran'ny kolontsaina sy ny asa tanana. Anatanteraka fivoriana manokana manomboka amin'ny 7 volana febroary 2024 ny anteny Mirandoholona ary heverina fa meloha izany no anatotosana ny famindram-pehefana eo amin'ny ministra mpisolo toerana sy ministra teo aloha lasa senateran'i Madagasikara.